midera misaotra makasitraka anao Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao ny amin'indra fonao fa mbola nomenao ny tombonandro izay ka nomenao an'ity fotoana ity ahafahanay indray mandray ny teninao dia le teny fiainana faniliny tongotra sy fanazavana ny lalanay. Hitanao tokoa Tompo fa tena feno aizina feno faharatsiana zao fiainana zao ka dia mila ny teninao izay hanazava ny lalanay, le teny fiainana ho aina ho anay ihany koa fahasalamana ho an'ny nofonay. Koa ta io zao fotoana zao zay rehetra mandresy miaino Tompo dia jereo manokana ny tsirairay avy, aza velisy alamaina fa aoka samy andray ny tandrifiny avy Tompo ka tena mba hitondra fiavozana fanavozam-panahy ho an'ny tsirairay aneha ny teny sy ny hafatra zay ho voarainy amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Ny mpanomponao koa izay hitarika an'izany famelabelan-kevitra sy fanazavana ny teny izany Tompo dia tafio ny herinao fa namasinao ny taridalana anay rehetra ao anatin'izao fandaharana izao. Koa dia miteneny ianao Tompo fa voninkenanao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Raiso ny filazantsaranao ry havana, tsara ianao raha sady mamaky no miaino ny tenin'Andriamanitra, Romanina 3:7 ka hatramin'ny 20 ary ny fanontaniana zay voalahatra ao ny karatry ny mpiara mamaky ny Baiboly dia ny fanontaniana fahaenina manao hoe inona re ny fahamarinan'Andriamanitra ambarany aminao ao. Zay ny fanontaniana ezahantsika valiana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompon'ny teny no mankitsika ny tenin'Andriamanitra. Ahoana ary? Manakavaly va isika? Tsy akory. Fe efa voalazantsika raha teo mpanota avokoa na ny jiosy na ny jentilisy. Araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza. Tsy misy izay mahafantatra. Tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nania avokoa izy rehetra. Samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra. Tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka, ny poiziny mena rana no ambany molony, feno ozona sy fangidiana ny vavany, ny tongony mimaona andatsadra, fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fiadanana dia tsy fantany. Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony. Ary fantatsika fa izay zavatra lazainy lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna, mba ho voatampona avokoa ny vava rehetra ka hiaran'ny fitsaran'Andriamanitra zao tontolo izao. Satria tsy misy nofo ho hamarinina miasa ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no ahazoana ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Ray Masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Teo amin'ny toko 1:2 ry havana i Paoly Apôstôly dia naneo fa voafatotry ny fahotana avokoa ny olona rehetra na jiosy na jentilisy, ary noho izany dia hiaran'ny fahatezerin'Andriamanitra avokoa. Dia voambara mihitsy tao amin'ny toko 1:12 fa aseho avy any an-danitra ny fahatezerin'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovany ratsy. Zay no efa nivoy izy Paoly tany amin'ny toko 1 sy ny toko 2. Mora tamin'ny Paoly naneo ny fahatezerin'Andriamanitra amin'ny jentilisa satria nahazava tamin'ny olona rehetra izany. Fa ny mikasika ny jiosy kosa dia tsy mandeha ho azy izany satria amin'ny maha-firenena voafidin'ny jiosy dia mihevitra izy ireo fa manana tombony manokana ka voaro amin'izany fahatezerin'Andriamanitra izany. Ary dia inona tokoa no nantenain'ireo jiosy ireo? Ny lalàna izay nomen'Andriamanitra azy. Kanefa ny lalàna tsy miaro amin'ny fahatezerin'Andriamanitra. Ary dia mitodika amin'inona indray ireo jiosy ireo? Ny famorana. Ny famorana izay mariky ny fanekena nataon'Andriamanitra taminy no antenainy hiaro azy amin'ny fahatezerin'Andriamanitra. Teo amin'ny jiosy ny famorana zazalahy no natao herinandro no naterahany. Zany dia mariky ny
fanekempihavanana nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely na ny jiosy, sady famantarana ny fidirany ho anisan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Dia voambara ao amin'ny Genesis 7:10 andininy 10 ka hatramin'ny 11 ny fifanekena nataon'Andriamanitra sy Abrahama. Zany fampirahana zany anefany na ny lalàna dia tsy azahoana fierovana amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Manolaona an'izany ary dia manomboka eto amin'ity andalan-tsoratra masina zay rahantsika mamaky sy mandinika ity, dia mametram-panontaniany Paoly, ahoana ary e? Manan-kavaly va isika? Ny valin'izany dia hoe tsy akory fa efa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa ny jiosy na ny jentilisa. Mitovy zany na ny jiosy na jentilisa, samy miara-ny fahatezeran'Andriamanitra daholo. Dia zay toe-javatra zay tsy zaka ny jiosy mihitsy, zay no tarika amin'ny Paoly hitanisy eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 ireo tenin'Andriamanitra zay nitsongony tamin'ny alalan'ny soratra masina, ka nitany sainy tao ny hoe tsy misy marina na dia iray akory aza. Dia zay ny fahamarinana voalohany hita amin'ny tapany voalohany 7 ka hatramin'ny 20 hoe tsy misy marina na dia iray akory aza. Dia tany sainy eo ary andininy 10 ka hatramin'ny 20 amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, teny enina ao amin'ny testameta taloha no niraisin'ny Paoly apôstôly hanamafisana an'izany fahamarinana ambaran'izany eto. Satria nahoana izy no naka an'izany amin'ny testameta taloha? Satria dia ny jiosy dia mahafantatra tsara ny soratra masina ao amin'ny testameta taloha. Dia ao amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 dia teny nalain'ny Paoly apôstôly ireo tenindreo tao amin'ny Salamy 4:20 andininy 1 ka hatramin'ny 9 ary ny Isaia 7:15 andininy 1 ka hatramin'ny 7 sy ny Mpitoroteny 7 andininy 20. Teny tena faran'izay enjana no niraisin'ny Paoly eto. Misy antony zany dia mba hahatonga sainany jiosy. Teny izy ireo zay maneho ny fijeren'Andriamanitra ny olombelona taorinan'ny fahalafona. Andena averintsika vakiny izy ireo hoe tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Enjana zany teny zany, kanefa ny zavatra tena marina zany teny zany. Inona dia nahatonga ny olombelona ho toy izany? Andriamanitra tokoa ry havana tany am-boalohany, raha nanao ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy, ary anisan'izany ny olombelona, dia niverimberina tao ny teny hoe tsara indrindra ny nanaovany an'izany. Zao anefa Genesis 7:1 ka hatramin'ny 9 tafatsofoka ny ota. Teo amin'ny vehivavy dia napeta tany amin'ny lahy zany lavo ny olombelona voalohany, nanota ny olombelona, zany hoe nandika ny didin'Andriamanitra. Dia hiaran'izany ota zany avokoa ny taranak'olombelona rehetra ry havana. Satria ireo ray aman-dreny voalohany dia Adama sy Eva zany zay nonona tao an-sahany Edena, nanana fifandraisana manokana tamin'Andriamanitra, dia nanota nandika ny didin'Andriamanitra. Ary ny taranaka Adama sy Eva rehetra dia hiaran'izany fisarahana amin'Andriamanitra zany, fa nanomboka tao dia voaroaka tao amin'ny sahany Edena ny olombelona voalohany ary dia tafasaraka tamin'Andriamanitra, maty ara-panahy, tsy misy voninahitry n'Andriamanitra tsony teo aminy, satria niala tamin'ny olombelona ny voninahitr'Andriamanitra, ary dia tafatsofoka teo amin'ny olombelona ny ota zany. Dia Paoly eo amin'ity bokin'ny Romanina ity 5
12 ka hatramin'ny 4 dia maneho mazava an'izany fidiran'ny ota tamin'ny olombelona zany. Koa izany dia tahaka ny idiran'ny ota avy ny olona iray no amin'izao tontolo izao, ary ny ota no idiran'ny fahafatesana ka hanatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Fa hatrany alohan'ny lalàna aza dia nisy ota tamin'izao tontolo izao, nefa tsy saina ny ota raha tsy misy lalàna. Fa ny fahafatesana nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy, na dia tamin'izay tsy nanota tahaka na ny tany Adama aza, izay tandindon'ilay ho avy. Koa na iza antsika ry havana dia hiaran'izany hoe fahotana zany daholo tafasaraka tamin'Andriamanitra. Zay ny zava-misy mitranga. Ary dia taorianan'io fahalavony io ry havana, dia inona ny zavatra mitranga? Ny ratsy anie ny fon'olombelona. Raha mamaky ny Genesis tsika dia mitohy eo amin'ny Genesis 3 toko 4 dia namono olona ny olombelona zany Kaina namono ny ralahany zany. Ary move mitsahatra zany amin'izao fotoana zao, mbola mamono olona foana ny olona voame mirongatra ny famonon'olona amin'izao fotoana izao. Ny ratsy ny fon'olombelona. Ambarin'ny Genesis 7:20 tapany by zany, fa ny fisainan'ny fon'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazany. Mbola manamafy an'izany Davida ao amin'ny Salamy 1:15, indro tamin'ny heloka ny neterany ary tamin'ny fahotana ny torotorony ny reniko. Ary Jesosy Kristy manokana ry havana dia milaza Matthieu 5:7 fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy. Dia ny vonon'olona, ny fakamadin'olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny ampangalainga, ny fitenenany ratsy. Hitantsika amin'izany soratra masina rehetra izany ry havana fa ratsy ny fon'ny olona, dia tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona, maty ara-panahy ny olona rehetra. Ary dia inona ny zava-misy sy mitranga tokoa? Rehefa mijery ny olona maro manodidina antsika isika, dia toa ohatran'ny olo-mendrika daholo, toa ohatran'ny miaina amin'ny fahamarinana avokoa. Ka ahoana ny tenenana hoe tsy manana fahamarinana hatrany an-kibon'ny reniny ny olombelona? Tsotra ny valiny. Dia ireo izay efa voambaran'ny mpanao salamy ireo, i Davida, voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis ireo, fa tamin'ny heloka ny noterana ary tamin'ny fahotana ny torotorona. Efa tia tenatra ny amboka ny olombelona ry havana, tsy mihevitra fa tsy ny tenany, fa tsy misy fiheverana n'Andriamanitra velively, miseho ho tsara izy ety ivelany, saingy ny fony dia lavitra n'Andriamanitra, tsy mankatoy ny tenin'Andriamanitra, tsy mihevitra izay sitrapon'Andriamanitra, tsy misy idirany ny momba n'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, fa fihetsaram-belatsihy ny fiainany. Satria nahoana? Tafasaraka amin'Andriamanitra noho ny fahotana izy maty ara-panahy. Ary moa ve tsy izany nefa hiainantsika amin'izao vanim-potoana izao? Tenenin'ny Paoly eo amin'ny Timoty 2:7, fa aoko ho fantatrareo izao fa any am-parany any dia hisy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manono ny ray sy reny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonom-po, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kriana, bebebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra, nefa nandany heriny ireny koa dia alaviro. Hitantsika amin'ny alalan'izany fa tena fiainan'ny olombelona mihitsy ty ambaran'Andriamanitra eto amin'ity teny ity ry havana, satria tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona, fa alaon'ny olona manao ny ratsy atsin'izay manao ny tsara, ary dia na jiosy na jentilisa dia hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra vokatr'izany faharatsiana izany. Dia tany sain'ny Paoly eo amin'izay vokatr' io faharatsiana io 9:10, fasana misokatra ny tenda, ny lelany no hanaovana fitaka, ny poiziny mena rana ny eo ambanin'ny molony, feno ozona sy fangidina ny vavany, ny tongony mimoana an-datsadra,
fandravana sy fandringanana ny eo amin'ny alehany ary ny lalan'ny fiadanana dia tsy fantany, tsy misy fahatahoana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony. Raha jerentsika tsirairay ireo tenin'ireo ry havana dia tena fiainan'ny olona tokoa izany. Ny lelany, ny molony, ny vavany dia amin'ny alalandreo no ahitana ny alehiben'ny fahotan'ny lela. Eo amin'ny fanaratsiana ny olona, ny teny fahamenarana, ny teny ratsy, ny zava-dratsy ataon'ny olona rehetra. Raha ny epistilin'i Jakoba manokana ry havana dia tena maneho an'izany mihitsy. Ao amin'ny Jakoba 3:7 andininy 7 ka hatramin'ny 9. Ary raha siantsika lamporidy amin'ny vavan'ny soavaly mba anarahany antsika dia mitondra ny tenany rehetra isika. Indreo koa ny sambo na dia lehibe azy ireny ka entin'ny rivotra mahery dia ahodiny familiana kely foana izy ho any amin'izay tiany mpitondra. Dia toy izany koa ny lela, rantsana kely izy kanefa mirere fatratra, indry ny fiavovony ny antota-kazo aretry ny afo kely. Ary afo ny lela dia faharatsiana tsy hitalany. Eo momba ny tenantsika dia ny lela no mampipetipetina ny tena rehetra ka mampirehitra izao zavatra ary rehetra izao sady arehetry ny elo izy. Fa folaka avokoa ny karazan'ny biby dia rehetra sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka mba ny any an-dranomasina, eny voafolaky ny olombelona ireny, fa tsy misy olona mahafolaka ny lela, zavatra tsy manana mpijanonana izy sady feno ody mahafaty. Izy no isaorantsika ny tompo-teny iray, ary izy ihany koa no hanozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fahanozonana. Ry rahalahiko, tsy mety raha misy izany. Hitantsika amin'izany fa maneho marimarina ty teny ity ny vokatry ny faharatsiana, ny lela, ny molotra, ny vava zany. Eo amin'ny andininy 5:10 sy 7:10 moa dia nalainy Paoly apôstôly tao amin'ny Isaia 7:7 fahavalo ny teny hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Nalainy Paoly apôstôly avy amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 7:7 fahavalo. Io teny io hoe ny lalan'ny fiadanana dia tsy fantany. Satria nahoana? Ny olona tafasaraka amin'Andriamanitra anie dia tsy misy fiadanana. Isaia ihany ny teny an'izany, tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Isaia 7:20. Tsy fantany lalan'ny fiadanana. Vokatry ny fisarahana dia mandeha arak'izay rin'ny fony fotsiny ny olona ry havana. Mety mahita fahombiazana sy fahafinaretana mandalo any izy eo amin'ny fiainany. Fa indrisy fiadanana omen'izao tontolo izao ihany riny. Zay voafetra ety an-tany dia ara-materialy ihany. Tsy hoe ratsy avokoa reny, fa fiadanana tsy maharitra ry havana. Mandalo. Satria tsy ela avy eo dia miverina indray ny ady, ny olana, ny tebetebe maro samihafa amin'izao fiaina-tsarotra izao. Izay mitondra alahelo, mitondra fangirifiriana, ary indrindra mitondra fahamoiza-po mihitsy aza, izay mitarika amin'ny famonoantena. Ambara sy lazaina amintsika fa noho n'io zava-dratsy mitranga amin'izao fiainana izao dia marobe mamoy fo, ary marobe no mamono tena ry havana. Misy fanahin'ny fahafatesana izay tena mifafy noho ny faharatsiana izay misy eto amin'ity tany ity, izay voambara sy tenenin'ny Paoly eto ry havana. Dia mitarika ny olona hamono tena ampitsahatra n'izao fiainana izao. Nefa n'indrisy malahelo no milaza aminao fa tsy izao fiainana izao dia mitsahatra eto ilay izy. Fa na fahaverizana mandrakizay, fampijaliana mandrakizay any amin'ny elo no antanan'ny olona aorianan'izao fahafatesana izao, na le paradisan'Andriamanitra dia le fiainana mandrakizay, le Jerosalema vaovao no efa ran'ny olona ry havana. Dia any amin'izany Jerosalema vaovao izany dia tsy misy ranomaso intsony, tsy misy fahafatesana intsony, tsy misy alahelo intsony, tsisy fitarainana, tsisy fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Apokalipsy 2:20 andininy 4. Ahoana ry havana no
Tanteraka izany fiadanana tolotr'Andriamanitra izany, satria voambary reto fa tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona dia izao ihany. Jesosy Kristy dia manolotra ny fiadanan'Andriamanitra, fiadanana izay tsy manam-pitsaharana dia le fiainana mandrakizay ho an'ny olona rehetra izay mino azy, izay manantena azy. Fa izany no ambaran'i Jesosy Kristy Tompo, mandalo izao fiainan'izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Jaonina 1:2-7. Ary inona ny sitrapon'Andriamanitra tian'Andriamanitra ataontsika dia ny mino ny zanany mandray azy ho tompo sy mpamonjy. Izany tokoa ry havana no ambarany eo amin'ny Jaonina 5:7-7 izay mivaky toy izao: ary izao ny sitrapony izay naniraka dia ny tsy hamelako isy ivery izay rehetra nomeny ahy, fa hatsankoko indray amin'ny andro farany izy. Fa izao ny sitrapony raiko dia ny ahazoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Tsy tian'Andriamanitra isy ho very havana isika, fa tiany ahazo ny famonjena, tiany vantana amin'ny ratrizay miala aty amin'ity izao tontolo izao ity. Ahoana no hatanteraka izany eo amin'ny fiainanao nefa ny ianao olona tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra fa samy efa nanota izy rehetra? Izay ny ambaran'ilay soratra masina teo sy ity fahamarinana izay jerentsika ity. Tsy maintsy voafafy io foantany io, tsy maintsy voadio io foantany io, vao afaka miaona sy tafaray amin'Andriamanitra isika ry havana. Dia ny hatanteraka izany eo amin'ny fiainantsika dia izay ilay hoe mino ny zanany mila mibebaka aloha, dia izay vao mandray an'i Kristy eo amin'ny fiainantsika isika. Tsy mety ho tonga amin'ny fibebahana marina nefa ny olona raha tsy manaiky ny toetra mampanota azy. Satria inona no ilain'ny olona an'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana raha tsy mahatsiaro izy fa tena hoe mpanota arak'izay voambara amin'ity fahamarinana ity, hoe tsy misy marina na dia iray akory azy. Betsaka ny olona no milaza hoe fa izaho angamba manao ratsy, izaho angamba mangalatra, izaho angamba mamono olona, izaho angamba miteny ratsy. Izaho miezaka ny manao ny marina, miezaka hakatoy ny lalàn'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra. Azafady ry havana, fa mazava ny teny eto hoe samy efa nanota izy rehetra. Ka raha mbola tsy tonga amin'izay fiheveran'izay ianao fa mpanota ianao anatrehan'Andriamanitra, tsy ho tonga amin'ny fibebahana noviana ianao. Kanefa raha tsy mibebaka dia mandray sy mino an'i Kristy eo amin'ny fiainanao ianao dia tsy ho vita fihavanana amin'Andriamanitra, ka hidioka amin'ilay fiaidanana omeny Jesosy Kristy. Ahoana no hatanteraka an'izany? Dia mila miaiky ny faotantsika isika, mila hitodika ivoho ny lalan-drasintsika teo aloha, lalan'ny mahafiainana, ny mahampanota-tsika ry havana. Dia miteny amin'izany amin'Andriamanitra, dia manaiky sy mandray an'i Jesosy Kristy ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, nisolo voinantsika. Satria ny raha nalotsany teo amin'ny hazo fijaliana no afaka manadio antsika, ho afaka mifaotantsika, ka afaka manana fihavanana vaovao amin'Andriamanitra isika. Dia ilaina tenentsika amin'Andriamanitra izany, satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Mila mivavaka ianao, miteny hoe tia Andriamanitra mpanota tsy mendrika, ianao maty teo amin'ny hazo fijaliana hisolo voina, raisiko ianao ekeko ho tombo sy mpamonjika eo amin'ny fiainako dia omeo fiainam-baovao. Amen. Vavaka toy izay tsotra atokana matan'izay. Zay ry havana no atolotra Jesosy Kristy, zay ry havana no teneninao amin'Andriamanitra amin'ny fo feno fanetretena, dia andeha ho any amin'ny lalan'ny fiadanana ianao. Dia ilay fiadanana omeny Jesosy Kristy araka ny teniny hoe fiadanako no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaonina 4:7. Zay ny lalana tokana ahafahantsika miala ny fanangejan'ny fahotana, ka mahatonga antsika hanana ny fahatahorana an'Andriamanitra, izay ao amin'ny 5:20, izay tsy hanana ny olona izay mbola
tsy mibebaka sy ny manana ny Kristy. Ary rehefa manana ny fahatahorana an'Andriamanitra isika dia lasa olona endry. Tsy tonga endry ny olona raha tsy manana ny fahatahorana an'Andriamanitra. Na dia anti-da fotsy volo aza, raha tsy manana ny fahatahorana an'Andriamanitra dia tsy ho endry, satria izay naombaran'ny obolana 5:10. Ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Ny olona endry no manaiky fa manan-keloka ary matahotra an'Andriamanitra dia mibebaka ary mandray an'i Kristy eo amin'ny fiainan-driavana. Koa mandray sadingana zao an'io zao, mazava ny fahamarinana teo hoe samy efa mpanota izy rehetra, tsy misy manana voninahitra amin'Andriamanitra. Ny fanekena an'i Kristy, tombony sy mpamonjy sy ny fibebahana no ahafahanao miala amin'izany toerana mampanota izany. Fahamarinana faharoa sady farany riavana eo amin'ny 9:20. Teny fahamarinana eo dia hoe tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany. Eo amin'ny 20 no misy an'izay. Mihevitra riavana ny Jiosy fa ireo voalaza teo amin'ny 10 hatramin'ny 20 izay tena teny mahery tokoa avy amin'Andriamanitra dia natao ho an'ny jentilisa ny fiheverany azy. Kanefa dia no hamafisin'i Paoly eto fa ho an'izay manana ny lalàna koa ireo teny rehetrarehetra voatanisa teo ambonin'ireo. Ambarany lalàna ara fa tsy misy marina na dia iray akory azy. Dia miatra ho an'ny Jiosy koa ireo teny rehetrareo. Dia arak'izany dia voatapina avokoa ny vava rehetra. 7:20. Tsy misy fialan-tsiny, tsy misy ambary intsony eto fa miatra amin'ny Jiosy manana ny lalàna ireo tenindreo. Ary ny 20 Paoly dia maneho mazava fa tsy misy nofo hamarinana amin'ny asan'ny lalàna, izany hoe tsy ahazoana fahamarinana amin'Andriamanitra noviana ny fiezahana sy ny fankatoavana ny lalàna zany. Nahoana? Satria tsy misy olona mahatandrina tanteraka ny lalàna, mahavita tsaka sy andavana na amin'ny fotoana inona na aiza ny lalàna zany. Tsy misy olona mahatanteraka ny lalàna. Tadio riavana fa voalatsaka amin'ny ray fotsiny amin'ny lalàna ianao dia efa latsaka amin'izy rehetra. Dia raha izany no izy dia inona zany no ilana ny lalàna? Dia Andriamanitra tompoko tsy adaladala. Tsy manamanina antsika ny lalàna fa manameloka antsika na Jiosy na jentilisa. Fa ny zava-dehibe ilana ny lalàna amintsika dia ny mampahatsiaro antsika ny ota eo amin'ny fiainantsika. Satria ambary eto fa ny lalàna no azahoana ny fahalalàna marina ny amin'ny ota zany. Dia izany fahamarinana izany no ampitainy Paoly apôstôly. Ary noho izany ny fanavotana no ny fanameloana azo avy amin'ny lalàna zany dia tsy misy afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy ny fibebahana sy fanekena azy ho tombo sy mpamonjy eo amin'ny fiainany. Dia ho hitantsika raha-pitso ny toy an'izay fa hatreo ny anjarantsika tamin'ity andro ity. Koa dia mazava ny hafatra zany, tsy misy ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna na iza na iza. Dia izay indray no hafatra nampitain'Andriamanitra tamintsika tamin'ity andro an'io ity riavana, samy mahery eo amin'ny tompo ny niaraka taminao tamin'ity andro ity dia ny havanao Rakotondrambo Jean. Hivavaka isika. Midera misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny hafatra nampitainao taminay tamin'ity andro an'io ity. Meteza ianao hiasa mikery amin'ny lalan'ireo fahamarinana ndraisina ireo ka tena mba handray dingana izay tompo hiala amin'izany fanangejan'ny ota zany amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy zanakao. Misaotra tompo. Amen.